Efa miomana sahady ao anatin'ny fanaraha-maso ny fifidianana na dia tsy mbola misy aza ny daty raikitra hanaovana izany ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Etsakilany nefa mbola betsaka ny fepetra tsy tanteraka hoy ny filohan'ny tetikasa Fanoa fifidianana Andraisan'ny Olom-pirenena Andraikitra fepetra rehetra tsy tomombana no antony tsy hatanterahana ny fifidianana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Any amin'ny volana oktobra vao mety azo tanterahana ny fifidianana filoha-pirenena fiodinana voalohany hoy Andriamoraniaina Arjaona filohan'ny tetikasa Fanoa fifidianana Andraisan'ny Olom-pirenena Andraikitra. Tsy mbola feno ny fepetra ahafana manatanteraka fifidianana mangarahara ary eken'ny rehetra hoy izy. Ho an'ity mpikamana amin'ny fiarahamonim-pirenena ity dia betsaka ny ezaka ara-teknika mbola ilaina tanterahana ao anatin'izany sy ny famerenana fandiniana ny lalam-pifidianana. Gouvernemanta ny fanavotam-pirenena io izay ahitana teknisianina tsy manana fironana ara-politika ary vonona ny tsy hanjay anjara amin'ny fitondrana 5 taona manaraka izany manaiky ny tsy handray anjara hoe hotendrena ho tompona andraiky fanjakana ambony na hilatsaka ho fidiana mandritra ny 5 taona manaraka izany hoe tena teknisianina vonona hoe hiasa andamina n'ilay fifidianana amin'ny fahaizana sy ny traikefananany ary rehefa vita izay ka mipetraka ny olom-boafidy sy ny ekipany dia tsy le olonay hoe hitady toerana amin'izay sehatra manarak'izay izany no etretina eo mahatonga azy fa raha izao mantsy ny misy atsika amin'izao fotoana izao dia ny mpilalao ihany zany miditra anao arbitra ao anatin'ilay gouvernemanta vaovao dia tsy hita izay mety ho tena mahasamihafa azy amin'ilay fa tsy fampatokisana na hoe tsy fitokisana n'ilay gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao fa ny antoka sy ny olona fotsiny miova fa ny fomba fiasa mety izay. Ny fiarahamonim-pirenena izay efa miomana hatrany amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ho avy. Androany dia nisy ny fifampizarana traikefa teo amin'ireo fiarahamonim-pirenena malagasy ny vahiny izay ao anatin'ny tetikasa Fanoa tsy ny vondrona Europeanina vola. Raha ny lalam-pifidianana izay promulgena rehefa nitondrana n'ireo izay fanontsinana eritreretin'ny fitsarana avy momba lalam-pamorenana izay tokony hoe lalam-pifidianana manan-kery amin'izao fotoana izao dia hitanay hoe misy fahampangana betsaka ka mety hanahirana ny hikarakara ny fifidianana miainga avy amin'ny lalam-pifidianana navoaky izany. Noho izany raha ohatra ka tia hanana n'ilay fifidianana mahombytsika dia araka ny sosokevitra efa nataona ihany ary izay efa nanao sosokevitra lalàna mihitsy volavolan-dalàna ahafahana miainga amin'ny fampiady hevitra dia tokony hiverenana ifandiniana ny fanatsarana ny lalam-pifidianana misy amin'izao fotoana izao. Raha izay raha momba ny lalam-pifidianana iny tena resaka ataoko hoe ara-teknika hoe raha tsy averina tsaraina hitondrana fanatsarana ilay lalam-pifidianana ho sarosarotra ihany no ilaza fa isy fifidianana iombonana andraisin'ny rehetra anjara sy eken'ny rehetra eto Madagasikara. Ny ametrahana fanaraha-maso ny fifidianana matianina mandritra ny fifidianana filoha-pirenena manaraka no fanamby ho an'ny fiarahamonim-pirenena malagasy.